vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba nanisik ampunyang palay aminiran fofeny fifaliana no iarabako atsika menakavony ray mpanaraka ny fandaharana amty fotoana nio mahafinaritra dia mahafinaritra ity sabotsy ho avy izao dia hivavaka ho an'ny ankohonana tranontsika ny ankohonana sy ny arabola hivavaka ho an'ny ankohonana sy ny asa mandraharaha hivavaka ho an'ny ankohonana sy ny fidiram-bola zay no anisan'ny tena loha hevitra lehibe hatrany a tena mbola hidirantsika ho an'ny karazana tokantrano maro sy fiainan'olona maro ato amin'ny Genesis toko faraka amby efapolo Genesis toko faraka amby efapolo dia andiny fa fito amby telopolo manao hoe ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany deo io Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika ary io koa Farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manatsaina sady endry tahaka anao koa ianao ny anapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianana any no alehibe ahy no ianao amen anisan'ny horesahako anatin'ny fandaharana mandritra ny herinandro ity dia hoe inona no mahatonga ny fiainan'ny olona potika inona no mahatonga ny fiainantsika tsy mandeha mizelony ny resaka fidiram-bola ny resahako eto inona no mahatonga anao lasa bokany trosa inona no mahatonga ny olona lasa mahantra tampoka potika tampoka ny asa ataony inona no mahatonga izany ity herinandro ity zany hoe manomboka ny ohatra amin'ny zoma dia mpianatra an'izany ny tenako reo antony rehetra natonga ny fiainanao tena hoe simba potika arabola potika arakasa tsy mandeha amin'zelon'ny ntsony ny fiainanao omeko daholo ny antony ary ho fantatrao fa tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny reto ny natonga anao potika ray zay faharoa fa ny asabotsy kosa 25 février ho avy izao dia hivavaka ndray kosa tika ary izy fampianarana lehibe zay ho zaraiko amintsika menakavy ny atonga anao kosa mba ho tahin'Andriamanitra ary atonga ny loharanom-bolanao loharanom-bolan'ny fianakaviana tena izy fahasoavana mizara roa tsara zany ny fampianarana zay ho ataontsika eto ity herinandro ity dia ampahafantariko anao zavatra mahapotika rehetrarehetra inona no mety anao ho simba tampoka ary mahatonga ny tsenanao potika tampoka ary faharoa le amin'ny sabotsy dia ampahafantariko anao kosa hoe inona indray ny atonga ny fiainanao mba tena hitombo ny loharanom-pitahinao anao hitombo ny loharanom-pahasoavana ny loharanom-bola ny fitahiana amin'ny lafiny rehetrarehetra ho tonga eo amin'ny fiainanao izany rehetrarehetra zany no ianarantsika izany araky ty Genesis toko fa raiky amby efapolo eto ty andininy fa fito amby telopolo dia miresaka momba ny tantaran'i Josefa izy io tantaran'i Josefa sy ny fitantanany ny fahaizana mitantana rehefa mijery ianao atao amin'ny Genesis toko fa 7 amby telopolo raha vao nanomboka lasa andevo Josefa namidiny rahalahy Josefa dia tonga tany amin'ny tany Egypta dia niasa tao amin'ilay lehilahy atao hoe Potifara tandapa amin'ny Farao ary nigagany Farao mihitsy ny fahaizan'i Josefa ny tantana
ny gagany farao mihitsy ny fahaizan'i Josefa mandaminy zavatra ary natonga an Josefa no tendren'Andriamanitra no tendren'ny farao no tendren'ny azafady Potifara ho lasa lehibe ny ao an-tranony ho mpikarakara ny tao an-tranony ho lasa lehibe ny mpiasa rehetrarehetra tao dia nisy antony hoe inona no natonga an Josefa lasa lehibe tao amin'ny Potifara tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga tao am-ponja indray Josefa dia tahaka ny gadra rehetra dia gadra tsotra aloha izy natongavany tao gadra voalohany ary dia mamono lolo azy tolo daholo manindritsindry azy daholo ny gadra rehetrarehetra tao fa rehefa ela ny ela dia lasa izy indray no lehibeany voafonja dia napetraky ny lehibeany voafonja tao izy ho lasa mpitatana tao am-ponja ho mpikarakara ary mpandrindra tao am-ponja ary rehefa mijery tsika eto amin'ity Genesis 3:7 dia tampotampoka teo Josefa lasa mpitatana ny tany Egypta ray manontolo lasa mpitantana ny tany Egypta ray manontolo na no tendreny farao mpanjakany Egypta inona le secret zavatra anankiray ry havana akoatra ny hoe fanamasinana tena nataon'i Josefa akoatra ny hoe fanoloran-tenan'i Josefa akoatra n'ireo zava-panahy sy tontolo ara-panahy miainan'i Josefa akoatra ny hoe fijoroan'i Josefa tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia nisy zavatra anankiray izay tena nananan'i Josefa raha lasina bavy dia fahazava-tsaina fahiratan-tsaina tamina fitantanana fahazava-tsaina sy fahiratan-tsaina tamina fitantanana nahay ny tantana Josefa nahay ny tantana Josefa ny tena olan'ny mpivavaka ryhavana ny tena olan'ny kristianina dia ny fiandrasana fotsiny hoe miandry fahagagana avy amin'ny tompo dia ny fiandrasana fotsiny hoe miandry ny fitahin'ny tompo miandry ny fahasoavan'Andriamanitra ny tena ereuran'ny kristianina dia le miandry fahagagana dia miandry fametrahantana dia miandry tsodrano dia manao délivrance zany hoe lasa mionona fotsiny tsika ato amin'le zava-panahy fa tsy zany ry havana ny fitantanana tena ianarana vao tamin'ny herinandro teo any ona tamina rahalahy anankiray mampiasa sprinter anakefatra pastera ozy izy mampiasa sprinter anakefatra dia zao anefa ny olana pastera za boka nytrosa amin'ny banky tonga ny asabotsy pastera mandray an'ireo versement reo zara raha misy 2 arivo sisa tavela ao an-trano raha be indrindra 5 arivo sy ray alina isan-kerinandro ny versement an'ireo sprinter anakefatra reo nefa dia miasa isanandro aiza ny olana zavatra anankiray ampianariko anao androany dia zao ny mpiara-miasa ry havana ny mpiara-miasa aminao ny mpiara-miasa aminao dia mety hitondra ozina ho anao ny mpiara-miasa aminao dia mety hitondra fampitehana ho anao ny mpiara-miasa aminao dia mety ho ataony devoly facteur anankiray hitondra faharavana sy fampitehana eo amin'ny fiainanao ny mpiara-miasa akaiky aminao izany no mahatonga ny orinasa lehibe hitanareo ny orinasa lehibe rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia manao le entretien inona ny dika le entretien tsy ny mpiasa rehetrarehetra mametraka dossier akory ka milaza fa manana baka +5 mahay misofera mahay an'ity manana an'ity dia ho tafiditra ao anatina orinasa daholo fa rehefa avy mametraka dossier ny mpiasa anankiray ka angataka demandena asa na angataka asa amina toerana anankiray dia misy le atao entretien ary eo anatin'ny entretien iny hojerena ny toetra an'le olona alalana ny toetsainy alalana ny mombamomba azy alalana azy hoe manahoana rehefa mandalo olana ny orinasa alalana ny hoe ahoana ny fomba fiarahany miasa amin'ny mpiara-miasa aminy alalana hoe atraiza ny traikefananany atraiza ny fahitsinananany atraiza ny fahamarinana ananany ao anaty entretien
inona ny problème ny kristianina rehefa mandray piasa entina sentiment entina fihetsepo ity avam-badiko ity fizanadralahako ity olo-patatro zanaky ny namako ity olona kaikaikia vao hita fotsiny izy ao anatin'ny dossier ao anatin'ny CV-ny hoe mahay misofera de efa ampidirina ao anaty orinasany an'ny sasany de efa saina mitantana orinasa vao hoe mahay misofera manana permis B de iny de efa io aretiny tomobile tsisy entretien tsisy ninina inona ny ataon'le sofera satria zavatra tsy mbola hainy io dia tampotampoka eo ny tomobilinao ataony midofotra sy mifandona manao accident zavatra tsy mbola nasatra azy tampotampoka io tomobile io tsy hainy mitondra an'io tokony atao vitesse 3e mbola taritiny 2e ihany vetivetika le moteur de reraka vetivetika le moteur de reraka tokony andeha 4e ary tonga de va alefa 5e vetivety le moteur de reraka mitondra ny fiarakodio izy de am'le tsy mitsitsitsitsy fa am'le minainaina le tonga de tena le hoe mitrifatrifana ozy izy tsika tampotampoka hoe vetivety de lany ny disque na frein lany ny disque embrayage misy zavatra tsy mety eo anatin'ny motera satria nietin'le hoe zanakanabaviko ty fianakavimbadiko ty namako akaiky ty zanaky ny namako ty mahay misofera ty tsy zany tompoko ny fitantanana orinasa tsy zany ny fitantanana fiainana fa raha vao manao zavatra ohatrany ianao de ho ataony devoly fitaovana ataony devoly fitaovana ireny olona ireny any apotika anao ary bidabe mihitsy tsika no potika sy rava potika vetivety ny tomobile de gaga ianao izy ianao manao pastera sasatry ny manamboatra tomobile vita ny atsy de simba ny atsy vita ny atsy de simba ny atsy vita ny atsy de simba ny atsy raha lasiana bavy malala so de mba tsara ihany ny tomobilinao so de mba mety ihany ny tomobilinao so de ara-dalàna ihany ny tomobilinao so de mba avy amin'ny tompo any fiara io fa le soferanao no ampiasainy devoly anapotika anao ny mpiara-miasa aminao no ampiasainy devoly anapotika anao ary zany ilaina fahazava-tsaina sy fahiratatsaina de inona ny ataonao am'izay fotoan'izay lasa anao mangataka tsodrano amin'ny pastera lasa anao manao délivrance any pastera délivreo mihitsy a pastera fa tena bloqué daholo ny zavatra ataoko délivreo ty tomobilinako ty pastera fa simba lava tsy problème tomobile simba lava io fa ny soferanao ny tsy mahay ny soferanao no misy demony fa tsy le tomobile ny soferanao misy fanampanimba zavatra fanampanimba zavatra fa tsy le tomobile no misy olana ary zany no ampahirezako anareo ilaina ry havana malala ny mangataka tolotsaina amin'ny tompo ary rehefa misy olana de mila mandinika amin'Andriamanitra aiza Jesosy ny tena olana inona no mahatonga nyty fiara ty simba lava eo manko zany angere olona zany no ilaina hoe fotony tsara ary mangataka fitariana tsara avy amin'ny tompo izany natonga ny Josefa lasa lehibe tao amin'ny tandapa amin'ny farao lehibe tany amponja ary ny hafarany lasa nitatana firenena ny namana tompoko mety ampidodosy ny mpiara-miasa mety ampidodosy ny fandehanana amina sentiment sy ny fihetsepo amina fanapahan-kevitra mety ampidodosy ndraindray ianao mety alay-pana amin'ny teny manao délivreo pastera fa manao accident foana ny tomobilako de délivreo le tomobile so de tsy le tomobile ny délivrena so de tsy anao ny délivrena so de le sofera mihitsy no misy fanaratsy ary tadidio zao fa zany hoany mahatonga antsika hoe mila mametraka fanotaniana tsara fa tsy zay olona mahay misofera rehetrarehetra na manana permis rehetrarehetra dia afaka isofera ny fiaranao fa so de sofera io mahay misofera tokoa mety ho mahay misofera tokoa fa misy fanampanimba zavatra ao anatiny ary mbedabe any mahita olona oatra zany zay zavatra raisin'ny tanany potika daholy zay zavatra raisin'ny tanany simba daholy
zay tomobile raisin'ny tanany volant raisin'ny tanany direction raisin'ny tanany simba daholy ary vao manokatra ny capot io izy raha problème kosina batterie fotsiny simba hoe kosina batterie hoe niala le kosina batterie tokony ho serena de ohatrany mahita zavatra kitiany zany izy mandra-pahafaty ny tomobile io ka potika hatrany amin'ny calculateur potika hatrany amina calculateur sy ny commande rehetrarehetrany aminanina rehetrarehetrany de misy karazana olona tompoko tratrana fanahy ohatry zany mila takatsika mpanompon'Andriamanitra rehefa tojo olana ianao tojo problème ianao zany anisan'ny facteur anankiray fomba ray atodiny devoly ny namanao atodiny devoly fitaovana animba ny asanao ohatra misy tsena manana tsena ianao mety tsy mangalatra tokoa ny mpiasanao mety tsy mangalatra mety mandeha amin'ny fahamarinana tokoa ny mpiasanao fa saingy zao tsy mahay mandray olona mety mikitakita olona vao mijery ny endriny olona tonga de hitany olona miavonavona be olona tsy mahay miresaka aman'olona tsy manana communication fa ny fantatreo fotsiny hoe ino tsy mangalatra ino manao fahamarinana de ozy ianao hoe inony asiako mitantana ny tsenako tampotampokeo le tsena bloqué maty la boutique anao maty ny boutique anao de ozy izy ianao hoe délivre pasteur fa tena misy devoly mihitsy ngamba amin'ny saviny le olona eo kakeo ngamba ny la boutique ako amin'ny saviny le manodidinao ngamba ny tsenako fa tena maty mihitsy le tsena tatoato mety isy ny famosaviana possible zany mety misy famosaviana fa io le piasa napetraka eo kovy mba compétent am'le zavatra ataony fa izany tompoko ny mpiara-miasa de possible mety ataony devoly fitaovana hanimba ny tsenanao hanimba ny orinasanao mivarotra hôtely ianao mivarotra restaurant ianao ny sakafo amidiny eo mangatsika be lasa miamatsatso natramin'ny nisy fotoana teo tam'le piasa teo aloha de nandehabe ny tsenanao tam'le piasa teo aloha fa saingy hitanao le piasa teo aloha fa mangalatra hitanao le piasa teo aloha fa niady taminao de nyroahanao de nitady olona ianao anao an'le tsena anadozy izy ianao hoe ty cuisinier mahandro sakafo mahay mahandro sakafo tsy nisy ninina nataonao fa de izy fotsiny teny hoe mahay mahandro sakafo nahita an'izany andray andro riavana anabavy anankiray namidy ny tomobile 4x4 de nanantona izy pasteur mba eto mambavaka fa anokatra tsena anokatra restaurant anokatra gargote kely reny a pasteur fa mba eto mambavaka de tena tsofoko rano etoko ambavaka tapaka mihitsy le ozina teo aminy tapaka fa inona ozy izy ianao tampotampoka teo rehako fa nisy lehilahy anankiray zay iara-iasa aminy tantana an'le restaurant io lehilahy io lehilahy be zesta be zay efa nanandrana ny sakafony efa tsy mahay mahandro sakafo be sira ny sakafony tena tsy am'le goût ilain'ny olona mihitsy ny sakafony fa de izy ndray de be zesta hoe chef ony izy zany chef le maître d'hôtel reny chef de vao naheno an'io anabavy io pasteur osokafana ozy izy le tsena pasteur amin'ny herinandro ary ranadarahanina ianina manao azy eo ianina no mitantana azy tonga de taitra ozy rahalahy iny ve raha iny miara-miasa amina tonga de fantareo tsy andeha io tsena io potika io tsena io satria vao nanandrana ny tsiro-tsakafony de tena de nasainy tany nasainy indray mandeha tao amin'le restaurant de vao nihinana tao indray mandeha ny anoko ny tsiro-tsakafo be sira tsy nandeha am'izay loana ohatrany tsy tena fefa niara-niasa tam'le niara-niasa moa zao de sarotra aminao le miteny hoe esory io tsy ampy tapabolana tompoko ny piatona le tsena tamboalohany aloha de niazakazaka be tonga daholy olona satria le tsena sady tsara toerana no mba niajahaja be no tena hoe any kanjo vao nihinana to indray mandeha ny olona de zay nihinana tsy miverina zay nihinana tsy miverina
tapabolana ny kiatona tsy maintsy fatarina iza ny namanao iza mipiara miasa aminao satria reny possible tompoko possible anapotika anao reny possible anapotika anao reny fa tsy azo entina fihetsepo mihitsy ianao tsy entina fe sentiment mihitsy hoe ianina zanak'anabaviko dia ampidiriko iasato ianina fianakaviako ampidiriko avambadiko ampidiriko iasato namako ampidiriko iasato ifarao tompoko eto amin'ity Genesis toko faraiky amby 20:7-8 rehefa ifidy olona farao hitatana firenena anapaka amin'ny firenena Egyptianina dia tsy zao olona rehetrarehetra hitan'izao no nifidiny tsy zao olona fatapatany rehetrarehetra no nifidiny zao tsara ny tenin'ny farao eo amin'ny 7:7-8 ary sitraky farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoy farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny ny vatsika ahita lehilahy tahaka io vatsika izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny alleloia tsy ny olona kaikaiky amin'ny farao no nitendren'ny farao ho mpanapaka ny tany Egypta tsy ny avambadiny tsy ny olona kaiky teo amin'ny fitantanana ny rahapirenena tsy ministry ny fitantanam-bola ny napakariny ho lasa hitantana ny Egypta non tsy député tsy zanaka Egyptianina fa mba fantatrao andevo Josefa dia namidy andevo tao amin'ny tany Egypta fa saingy andevo nanatsaina andevo nanana ny fanan'Andriamanitra andevo nanana fahazavatsaina sy fahiran-tatsaina andevo compétent tamina fitantanana nahay nitatana ary zany na tonga ny tany Egypta natanjaka tanteraka tamin'ny alalan'i Josefa satria fatany tsara iza ny olona tokony hitatana zany ingizy io raha lasaina vavy na io mpiasa trano ohatranonao io ary tokony mangataka tsara ny fitantanan'Andriamanitra ianao izy ty olona mandroso ny sakafoko ty sy mandro ny haniko ty fa mety io olona io no animba ny orinasanao ray manontolo sy miliaranao satria mirasanatra io olona mpamosavy tsy fantatra io mety mpamosavy fa hitahitatrnao fotsiny hoe mahay mahandro hoanina izy mpiasa tao trano izy ohatrany mety tsy fantatra koa izy na izy satria any Afrika resahako bebe da be mihitsy mimpamosavy ohatrany amin'ny saviny tampoko ny zanakao vao ny zanakao ny marary dia mikorotana trany amin'ny orinasanao rehetra zany daholo tompoko zany nge mila takatsika ny zanakao ray fotsiny manana zanaka telomena-day ianao ny ray amin'ireo fotsiny marary mafy any amin'ny hôpitaly sous oxygène sous sérum dia mikorotana hatramin'ny fifandraisanao any an-dafy mikorotana hatramin'ny miliaranao any mikorotana hatramin'ny businessinao rehetra mikorotana hatramin'ny orinasanao sy mifandraranao mety teny anao hoe inona ny ifandraisan'izany any amin'ny orinasako fa vao marary fotsiny zanakao raika hoe sous oxygène sous sérum dia efa mampikorotana ny fifandraisanao ianao tokony ho any Chine tonga ianao dia tavela ianao tokony handeha Europe tonga ianao dia tavela tsisy ninina mandeha tsony zany no ilaina fatarina ny olona miara-miasa aminao akaiky satria possible mpiara-miasa aminao akaiky mety facteur de blocage anapotika anao ny chauffeur anao possible anapotika anao ny mpitatana amin'ny tsena anao possible anapotika anao mila fatarina izany indrindra ny mahatonga ana ry havana malala amin'ity asabotsy 25 février ty tsika dia anokana fotoana mba hivavahana manokana ho an'ny arabola araka nefa nyteneko tany amboalohany fa amin'ity herinandro teo anatin'ny fandarana mandrisy ny herinandro dia ampafantatra anao daholo ary facteur ny antony mahatonga anao potika ny tsenanao nandeha tsara teo potika ny business-nao tena nandeha tsara potika ny tomobile nandeha tsara potika inona nahatonga anao lasa bokany troso amin'ity herinandro ty dia mampafantatra an'izay fotsiny fa nisan'ny resahako androany ny resahako androany dia ilay fanapaha-kevitra miaro fihetsepo fanapaha-kevitra hoe satria ty havako
de ho ataoko mpitantana eto satria izy tsy manana asa de asaiky mitantana ny orinasako satria izy mampalahelo ao tsisy asa sady ameko karama de hiara iasa amiko satria izy manana permis fotsiny de tonga de ataoko mitondra tomobile satria manana permis nefa tsy fantatra hoe atraizany faiza mitondra tomobile atraizany compétence sa mitondra fiara sao de anao accident izy rapitsy nefa fiara vaovao no menao azy ho tantaniny asainao mitantana hôtely izy nefany misy zavatra tsy fantatrao akory na ny fomba fahadiovany ny fahaiza-manao any karazana orinasa maro tompoko ny potiky asa maro no lasa nidiran-trosy patron maro no lasa potiky patron maro no simba satria diso fandraisana fanapaha-kevitra tamina fitantanana akoatra ny ara-panahy raha saina bavy malala akoatra ny ara-panahy de misy zavatra be diabe misy zavatra be diabe tsy maintsy jerena akoatra ny ara-panahy de misy zavatra be diabe tsy maintsy jerena momba ny ara-tsaina ny fahaiza-manao ndray makoary zany anisan'ny zavatra mahazo mpivavaka maro rehefa misy olona manatona ana mandrakarifa de livre koa mandrakarifa de manatona ana pastera inona ny tokony ataoko fa manana olana ohatr' zao a inona ny ataoko fa manana problème ohatr' zao a de rehefa misy fotoana zoiko ny resaka ny devoly eo ihany ny devoly moa de mpanararoatra de mijapotra raha eny ny devoly ary azazony fotsiny rehefa miresaka amin'ireny olona ireny a dia ny zavatra tsapako ry havana malala de be da be amin'ny olona amin'izao vanim-potoana izao no tsy manana fahendrena sy fahiran-tatsaina amina fitantanana tsy manana fahendrena le izy rehefa mijery olona raha lasana bavy de tsy ny fahamarinany olona fotsiny tsy fahitsiny olona fotsiny fa ny fahaiza manao ny olona io ny fahaiza manao ny olona io jerinao ange indraindray ianao mahita ohatry ny zanakao mandeha taxi moto na hoe bajaja na tsy fantatro na hoe taxi tsy haiko tomobile spécial na ny chauffeur-anao ohatry zany na mandeha moto zanakao andeha hianatra misy zavatra tokony ho fantarinao ary tsy azo ambanina ry havana ary tsy azo atoko toto mety misy olona miteny aminao mana hoe le chauffeur-na moto anareo iny anga ka le mpitondra moto iny ka tena mandeha mafy le mpitondra moto anareo iny anga ka tena tsy mahay mitondra moto fa tena mitady anao accident foana le mpitondra na tikotikonao iny anga ka zosososao tsy azo ambanina zany teny resaky ny olona zany tsy azo ambanina zany satria amin'ny fotoana tseritseretinao mety anao accident tampoka ny zanako miaraka mpitondra moto de ianao mety tena tsy maninona raka zany fa mety foany zany manao accident tampoka ny zanakao ary accident grave sanatry ny vava tsy maintsy mikarakarany eo anao amin'ny hôpitaly tsy maintsy miasa lohany eo anao amin'ny alina ary tsy mahita tory tsy maintsy mamoaka voly ianao hitsabona ny zanakao ary raha vao mamoaka voly ianao de indraindray mety le versement netan'olonatsy no alainao hitsabona ny zanakao indraindray mety hitrosa vola etsero hitsabona ny zanakao vola tokony hividianana fiara hafa hitsabona tsy maintsy hitsabona ny zanakao hitanao amin'izany le fatantoko nefa rambo ny jery mialoha ianao ka fantatra hoe izy ty olona mitondra moto ty izy ty olona mitondra tomobily ty mety voasoroka dolidolo zany rehetrarehetra zany zany ny ilaina fahendrena mihitsy amin'ny fitantanana fa tsy mety ry havana aza manaonao foana mihitsy rehefa mandray fanapaha-kevitra zany ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny mahazanak'Andriamanitra atsika tsy hoe olona fen'ny fanahy masina fotsiny tsika na mahery mivavaka na mahery midera de miandry fahagagana sy miracle fa omen'Andriamanitra fahazava-tsaina amina fitantanana za rehefa manao zavatra tompoko de zany ary antaniko daholo mpiara-miasa amiko tena compétent ve sa tsy compétent ny chauffeur miaraka amiko tsy maintsy fantariko tsara chauffeur mba afara akoatra ny hoe fiarovan'Andriamanitra
za tsy matoky chauffeur zany ary tsy matoky tomobile tsara satria ianao tsy tompon'ny lalana ianao tsy fantatra tapoka ny obstacle eny andalana na mahay ohatriny ahoana ary ny chauffeur anao na mahay ohatriny ahoana ary ny chauffeur anao na tsara ohatriny ahoana ny tomobileta anao tsy fantatra eo ny obstacle tampoka eny andalana mety misy obstacle tampoka eny andalana mety ianao mahay mitondra fa ny olona mifanena aminao tsy mahay mitondra eo ampelantanan'ny tompo foana ny fiarovana anao eo ampelantanan'ny tompo fiarovana tsy maintsy Jesosy aloha ny voalohany tsy maintsy ny fiarovan'Andriamanitra aloha ny voalohany amen fa akoatra ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy maintsy jerenao koa chauffeur za zao manao voyage foana matetika faharitany province isan'andro san'andro matetika manao voyage 2 fois par semaine manao voyage dia tsy maintsy nijery ianao fa sao de chauffeur tsy mahay manitsaka frein tsy mahay miditra virage sao de chauffeur mbola nanana ianao anefa andeha hitory teny hitory filazany tsara ianao mpitarika za tsy miaraka amina chauffeur avinanina any tsy miaraka tsy maintsy jereko fahaiza manao na eo raha fiarovan'Andriamanitra satria zany le fahazavatsaina men'Andriamanitra tsy maintsy jereko so de sanatsy eny andalana eny efa fantatry mitenen'ny tompo zao hoe tsy mahay io chauffeur anao io tsy mety angy chauffeur anao io ando lafolafo ianao tsy ho voapehanao ny vokatry zay zavatra zay zany rehetrarehetra zany tompoko mila afatarina ny mpiara-miasa kamiko jery mpiara-miasa amiko jereko tsara daholo inona ny hainao mahay manamboatra amplisy bafle ave ianao hainao tsara ave mifiain'ny sonorisation io rehefa tsy hainao io de zavakafa ny ampanaovina anao inona ny hainao caméraman resaka atao amin'ny informatika inona ny hainao zany rehetrarehetra zany satria ny asa mila mpandehanina ka tsy mety ny hoe zanaka avy amin'ny pasteur tintina zanaka anabavina olona fatany de tsy mananasa izy de io izy ataovy mitatana caméra ataovy mitatana ordinateur nefa zavatra tsy hainy zany tompoko ary raha tratrana problème ohatry zany ianao de mangatany fitarian'ny tompo mangata fitarian'ny tompo hoe tompo inona ny ataoko fa manana olana de mila entitra amina fitantanana fa zany no men'Andriamanitra fahendrena ny men'Andriamanitra atsika ozy izy mivolaza ny oabolana hoe ny mahira-tsaina ozy izy mahita ny loza ny mahira-tsaina mahita ny loza de mihery fa ny kely saina kosa mandrosoka vo kely saina kosa mandrosoka vo ny fahazavatsaina sy fanahy masinona atsika de natao fahazavatsaina ny tompony hitantsika ndao tsika isotra ny tompo noho zay fampianarana zay misotra betsaka tompo no fampianaranao sy ny teninao matoky fa zany teninao zany de ahafahanay miainga vaovaondray ary hotahinao amin'ny zavatra rehetrarehetra tran'izay misotra tompo amen sabotsy ho avy izao atsika to tapitananan'ny Toamasina na de tatao anaty cyclone ary tsika tsy mampaninona fa de nandalo kely fotsiny iny nandalo kely iny de sabotsy ho avy izao amin'ny 6 ora maraina no fotoana atsika eto amin'ny trano fivana vahaony oloko Mangarany 2 trano fivana vahaony oloko Mangarany 2 sy eto amin'ny Ankiriry trano fivana vahaony oloko eto Ankiriry no anatanterantsika izay fotoana izay mbola tsy ndriko any fa akoatra ny fahalalatsika ny hoe zao ny antony mapotika de amin'ny sabotsy ho avy izao no ampahafantariko atsika kosa hoe izao ndray ny lalana iarenanao izao ny fomba hitsangananao de arahantsika vavaka izany fampianarana zany amin'ny 6 ora maraina tsy diso io fotoana io hotahin'Andriamanitra tsika menakavy veloma tokoa vahaony andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony vahaony nandeha tanteny tsy mba asa